MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Roa ny fomba fijery azo aroso manoloan'ilay tetikasa autoroute irosoan'ny mpitondra boletra sy ny sosialim-bahoaka. Ny tena marina, mahafantatra mpitondra fa tsy manana vahaolana ka manodina ny saim-bahoaka amin'ny resaka fisehosehoana sy aitraitra. Ny antso mpitondra fanjakana hiasa fa tsy hanao kabary ambony latabatra ny fivondrona Beneveka tao anatin'ny 4 nampitan'izy ireo androany. Nametra-pialana tsy hompanazatra ny ekipa-pirenena Barea Intsony coach Roro taorian'ny faharesena nanoloana ny Tunisia ho Mali. Manapatra fahefana ary mikasitanana sy mampijaly olona mpitandro ny filaminana ao Ambatofotsy, distrikan'ny Kongo ka mampitaraina ireo mponina amin'izao fotoana izao. Any velany manoho ny fanafihan'ny tafika Israeliana risan'ny potika tamin'izany ny toerana isan'ny be olona tao Beirut ao Liban, ny tompy famarany Hezbollah no kendren'izy ireo hopitehana saingy izao ny hitatra tamin'ny sivily izao. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lahy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Fomba fijery roa no mitranga manoloana ilay tetikasa autoroute irisoan'ny mpitondra amboletra. Lafo ny voalohany tsy mahafantatra ny fahorian'ny vahoaka malagasy ny mpitondra satria tao anatin'ny ray taona sy tapany izay vola mitetina 410 tapitra dolara no nalohany ny fanjakana malagasy ho an'ilay tetikasa autoroute na 920 miliara ariary na 309 miliara FMG. Ny voalohany ny fandoavana ilay vola mitetina 50 tapitra dolara na 520 miliara ariary na 520 miliara FMG ny volana martsa 13 ny faharoa taorian'ny filan-kevitra ny ministra ny 12 septambra 420 lasa teo nilazana fa irisona indray ny fandoavana ny ampahambola aloha mialoha amin'ny asa fanamboarana ilay autoroute ary nandritra ny tatitra nataon'ny ministra tompon'andraikitra tamin'ireo solobavambahoaka no nahafantarana fa vola mitetina ray sy 300 miliara ariary indray no aloha amin'izany na 420 tapitra dolara na 5 sy 509 miliara FMG. Ireo fandoavam-bola indroa miataona ireo no nilazana fa vola mitetina 410 tapitra dolara no nalohany ny fanjakana malagasy tao anatin'ny ray taona sy tapany ho an'ilay tetikasa autoroute. Izany hoe vola mitetina 470 miliara ariary na 309 miliara FMG. Vola be tsy tokony tsy foroana izany, vola izay tokony hanaovana zavatra hafa lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy. Raha tsy ilaza fa tsy nisehatra ny fahasalamana, ny fanatsarana ny fanabeazana, ny famahana ny olona ny jiramasin'ny ny rano, ny fanamboarana ny lalana sy ny sisa. Kanefa natotona tany amin'ilay tetikasa autoroute izay tsy karitra fa isaky manao fitsidiana ny fotony ny filoha dia milaza fa ho vitaina amin'ny herintaona ny 20 kilometatra voalohany amin'izany. Ireo antony ireo no ilazana fa tsy mahafantatra ny fahorian'ny vahoaka malagasy ny mpitondra. Lafo ny faharoa, mahafantatra ny fahorian'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy manana vahaolana aroso any ka manodina ny saim-bahoaka amina zavatra hafa. Ireo no antony nilazany fa apetraka ny zaridaina ahitana fialamboly rehetra iny amin'ny lalam-baovao tsara saotra miazo any vato. Tsy manana politika mazava ka any amin'ny fampifaliana ny vahoaka no anodinana ny fomba fijeriny. Amin'ny ankapobeny anefa tsy andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mametraka zaridaina fialamboly isan-karazany tahaka izany fa anjarany sehatra tsy miankina na ny commune. Porofo manambara fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny lahara-pahamehana. Ohatra kaiky amin'ny tsy fananana vahaolana ihany koa ny filazana fa ametraka parc solaire izay amokatra 50 megawatt izay ambany lavitra ny herinaratra tokony hovokarina ho sahofika sy volobe
izay mahatratratra any amin'ny 5.3 megawatt. Toa tsy fantatry ny mpitondra ihany koa fa izay fanady adina mivoaka rehetra mikasika ny fandrosoan'ny firenena iray dia niainga tamin'ny fahefa-mividin'ny mponina ao aminy. Ny fahefa-mividy ananan'ny mponina no andrefesana ny fandrosoana ao aminy fa tsy ny fananana autoroute na teleferika sy ny sisa. Ary mbola nomafisy ny FMI ihany koa tao anatin'ny tatitra izay nataony fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny lara-pahamehana erisoan'ny mpitondra fanjakana. Izany hoe raha tiana ny ampandroso ka hanala ny vahoaka malagasy anaty fahantrana, ny fampiakarana ny fahefa-mividy ananan'ny mponina ao aminy tokony ho atao lara-pahamehana. Ahoana tokoa moa no ahafahana mampandroso raha toka vahoaka anona lava, sahirana, tsy mahatakatra fitsaboana, tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny betsaka. Tsy izany ve ilay hoe mampanonofo fotsiny ihany? Ialana tsiny fa tsy vita araka ny tokony ho izy hatramin'ny fiarabana teo no ny afitsoko ny fatapahany herinaratra ety amin'ny Fobeny Kolo TV ampitaina mivantana ny fampalalam-baovao amin'izao oro zao. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao ny antso ny mpitondra fanjakana Iasa fa tsy hanao kabary mbola tambatra ny fivondrona be ny eveka eto Madagasikara tao anatin'ny afatra izay nampitany izy ireo tamin'ity androany ity taoriany fotoam-pivoriny. Omeo fahafahana isitraka ireo filana fototra sy filana andavanandro ary fahafahana maneho hevitra ny kalalana ny vahoaka hony eveka tamin'ity androany ity. Latsaka katerena ihany koa ny firenena ka tsy tokony taza-potsiny manoloan'izay ny mpitondra fanjakana. Henri Florian. Androany nandefa afatra lehibe ny fivondroana be ny eveka ny Madagasikara taoriny ny fotoam-pivoriny izy ireo izay naharitra andro maromaro teto Antananarivo renivohitra. Hafatra izay nantefa mivantana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka mpiray-tanindrazana tsy ankanavaka ary ny kristianina katolika. Tepoka maromaro no niantefany ny afatra mafonja avy amin'ny eveka ireto araka ny fampafantarana izay navoakany izy ireo ity. Manoloana ny raharaham-pirenena nampiakapeo manoloana ny olana jiro sy rano izy ireo ary nanambara fa miendrika ho famononan-kolaka izany satria aina ny rano. Mivaivay loatra ny olana momba ny jiro sy ny rano, tsy ahitamba olana mandritra ny taona maro zany, tsy fahombiazana ny dikan'izany, ary miendrika famonona olona-kolaka satria aina ny rano. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ireo filana andavanandro ny mponina, mahazo vahana hatrany tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra maro, mikirosofahana ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny anjerimanontolo. Tsy tena tsapa ny akon'ireny fanampiana avy any ivelany ireny eo amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. Nozarina hiafy sy hijaly ny vahoaka ka toa zary manaiky tsy fidiny ny fahantrana ho anjara sy lahatra. Tsy sahy maneho ny heviny izy ireo satria aleo maty ampito izay maty androany. Ny mpitondra etsy an-daniny toa tsy taitra akory, tsy hita mba mitady drafitra sy fomba fiasa ary vahaolana hafa. Ireo mpitondra akaiky koa ny vahoaka dia toa angady tsy mahatapakahitra. Misy anefa mbola samy laza ihany fa mandroso ny firenena ary mahavita azy tanteraka ny mpitondra. Sao dia mba misy olona navondron'olona voakarama nahasoaso ny mpitondra ka ho dia tsy hita ny fahorian'ny vahoaka. Makasika ny fampivarana ny tanjon'ny politika, tsy azo ialana ny politika raha te-hampivoatra ny firenena. Adidin'ny mpitondra ny manao izay ananany vahoaka fiainana milamina sy miendrika ny maha-olona. Ampilazana ireo fa mitotongana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka. Tapidalakale ny vahoaka madinika. Etsakilana anefa misy olona manao ampihimamba sy manao tantely afa-drakotra ny rem-pirenena ary mitavana sy mamono heritreritra tsy mijery ny fahantrany mpiarabelona aminy. Vitsy no afaka mamoronasa ivelomana, fa maro koa ireo orinasa efa nisy ninina potehina. Tsy araka amin'ny fampanantenana sy lokaloka nataon'ireo mpilatsaka ho fidiana ka mandray ny toerana sy ny andraikitra ankehitriny ny zava-mitsanga. Ny tena toetra tokoa no ety manjaka hoy ny fiteny. Tsy matokony mpitondra intsony ny vahoaka ka miravoravo tanana ary samy manao izay ahafahany mivelona amin'ny fomba rehetra. Dia sanatria ve atao mihitsy izay hampahatra ny malagasy mba hampanan-karena olombitsy? Inona ihany anefa fa misy aminareo mpitondra mandray mangiry firy manoloana izao fahantrany vahoaka meo ampapany izao ary anao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitadiavana vahaolana faran'izay maika mahomby ary mateza. Tsy manabe vahoaka ireo tolotolotra ataon'ny fitondrana sy ny mpanao politika izay tsy mitsinjo lavitra fa famonoana afo sy tsy mahalala fa tsy ny eo ihany. Nafonja ihany koa ny afatra izy ireo an'ny mpitondra fanjakana. Asa fa tsikabary no ilaina amin'ny mpitondra hony teo anivony fivondrona be ny eveka ny Madagasikara hatrany. Manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena zao dia antsoavo natao aminareo mpitondra. Asa fa tsikabary no andrasana aminareo.
meo fahafahana isitraka ireo filana fototra sy filanandavanandro ny vahoaka sakafo sy kojakoja jiro sy rano tontolo iainana fahasalamana fanabeazana fandripahalemana lalana fahafahana maneho hevitra ankalalahana atao andromaso manokana ny ankizy ny olona marefo toetsaina tsy mahazaka ny fahorian'ny vahoaka ka hampandefitra ny ampo politika sy ny tombontsoa manokana no andrasana amin'ny mpitondra marina drafitrasa mazava mitohy ary mateza no ajoro mba hialana amin'izao fangirifirina tafahoatra izao ho an'ny vahoaka ialao ny toetsaina miandrandralava ny mpitondra atreo sy ataovam-pitiavana sy ankitsipony izay tandrify antsika amin'ny fampivarana ny fireneny tsy fotoana hifanambakana sy hifanararaotana intsony izao ny fahaizany vahoaka mifanaraka sy mifampitsinjo no antokampandry fahalemana sy ampandrosany Madagasikara mampandiny tena antsika kristiana sy ny mpino rehetra izao fotoana lalovany firenena izao sao misy adidy tsy vita sao tsy niainana tsara ny mahafanasana sy fahazavana ny olo ny fanantenana sao mbola mifanipaka ny finoana sy ny fiainana andavanandro ireo eveka rehetra manerina ny Madagasikara araka izany no niaraka nanao izao fanambarana lehibe izao eo anatrea ny fahatan'izy ireo ny toedra raha-pirenena ankehitriny ny asa vita no ifampitsarana fa tsy ny famikisana fampanantenana pokaty ny vahoaka malagasy hony antoko MFM mamomba ny filazany Andry Rajoelina fa tsy maintsy avitaina mialoha ny farantaona 2022 ny ampahany 20 kilometatra amin'ilay lalambe migodana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao tokony hijery izay lara-pamena ny mpitondra fa tsy politika ny asehoseho hatrany no hiazakazana manoloana ny krizy iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Christian Dimy. Tsy vaovao eo amin'ny tontolo politika intsony ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Hony teo anivony antoka MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoan'ny Madagasikara taorian'ny filazany Andry Rajoelina fa tsy maintsy vitaina mialohan'ny farantaona 2024 indray ny ampahany 20 kilometatra amin'ny lalambe mikodana izay mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina efatra amin'ny taona 2024 taorian'ny fametrahana ny vato fototry ny autoroute tendalatan'ny volon'olo Andry Rajoelina no nilaza fa ho vitaina alohan'ny farantaona 2024 ny 20 kilometatra amin'ny lalambe mikodana saingy izao iaraha malala izao fa hemitra hatrany amin'ny taona 2024 izao indray efa voaresaka tsika foana izy io hoe tsy arakaraky ny fomba itenenany azy ny zavatra atao de izay ny hitako hoe mampisatra azy zany tsy fananatsika tsy fanana ny fanjakana malagasy zany hoe tetibola ampiasaina amin'le izy nefa ny lazaina fa tetibola ny fanjakana madidio zany le fanamboarana an'io lalana io zany de vita amin'ny fifidianana de voatery rehefa lany zany ny tenany dia tsy maintsy nanavondray zany nakatoky amin'ny vahoaka hoe am'izao indray reny zany fomba fiasa tsy de tena hoe matotra loatra tafalatsaka anaty krizy ny vahoaka malagasy ankehitriny saingy tsy hainy mpitondra fanjakana no mametraka izay tokony atao lara-pahamehana ohatrany ny fanazavana ao anatina krizy sosialy tsika zao de ny fampivadiana zay no everiko fa tena hoe filazana marina satria le sosialy mbahoaka zany mbola miady ny olona zany amin'ny rano miady ny olona amin'ny jiro na de efa nisy arany solution tipitopy ny filazako azy kanefa io ane vitandray fifidianana de mety iverina satria volabe ny mitobaka ao anatin'izy io aizany misy fanjakana araka an'izany vola oatozaka zany engany mba tsy tondra fahaseranana ho an'ny olona intsony le satria tena mafy le crise Taivina ny 20 kilometatra amin'ny lalambe mikodana hatreto no voatoditra tany hatramin'ny nanomboan'ny tetikasa tamin'ny taona 2024 raha toka amin'irefy 70 kilometatra ny halavan'ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina ifarany ity ny taona 2024 tsy mbola nisy tanteraka ireo fampanantenana natao ary izao lazaina fa afaka herintaona izao indray no otikanana ny 20 kilometatra amin'ity lalambe mikodana ity tetikasa izay tsy lara-pamehana oharina amin'ny zava-misy ankehitriny ary ahina fa misy ambadika ara-bola anton'izao filazana izao indray ohatrany ny mpanao politika.
Nitrangana olana ara-teknika goavana ireo fiaramanidina nampasain'ny kompania pitatena nabakabaka Madagascar Airlines antony olana eo amin'ny sidina anatiny amin'izao fotoan'izao ny tompony andraikitra eo anivony ity kompania ity. Iapotika hatrany araka izany ny kompania pitaterana vokatry izay fiankinan-doha amin'ireo kompania mpampanofa fiaramanidin'ireo izay eo ihany koa ny tsy fananany fanjakana politika mazava anarenana azy amin'izao fotoan'izao. Christian Dimby. Ny olana ara-teknika izay nitranga tamin'ireo fiaramanidina ampiasain'ny kompania pitaterana anabakabaka Madagascar Airlines no mahatonga ny olana eo amin'ny sidina anatiny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny tompony andraikitra eo anivony ity kompania ity. Vokatry izay olana ara-teknika izay nitaky fiaramanidina hafa tamin'ireo mpampanofa teo anivony kompania pitaterana anabakabaka Madagascar Airlines ary heverina fa efa afaka ampiasain'ireo fiaramanidina misy roa ireo. Ny zavatra mitranga ankehitriny eo amin'ny zotrana bakabaka anatiny dia fitambarana toe-javatra anankitelo izay niseho tao anatin'ny fotoana fohy. Ny voalohany amin'izany dia ny olana ara-teknika izay nitranga tamin'ny fiaramanidina anankiray izay nofain'ny Madagascar Airlines tamina orinasa iray avy etra Johannesburg izay antsoina hoe Semer. Nisy ihany koa nefa ny ATR iray izay nitrangana olana ara-teknika ary farany nisy fiaramanidina iray izay natao maintenance programmée izay tsy azo aemitra intsony. Hatreto fiaramanidina misa roa sisa no eo am-pelantanan'ny Madagascar Airlines tamin'ireo fiaramanidina misa efatra izay nahitana ireo fiaramanidina ATR sy ny fiaramanidina avy amin'ny kompania Semer Q400. Voalaza fa simba ary nasipanamboarana efa ho herintaona ny roa tamin'izy ireo ary ny iray fandiminy kosa naverina tamin'ny mpamanofa. Izao indray misy ny fahasimbana ireo fiaramanidina misy roa tavela ka izao nosoloana izao indray. Tsy magaga araka izany raha miapotika hatrany ny kompania pitaterana anabakabaka Madagascar Airlines vokatry izay fiankinan-doha amin'ireo mpamanofa fiaramanidina izay. Miapotika ihany koa satria tsy misy ny politika mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana entina anarenana izany. Potika amin'ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana fa marary ihany koa ny baolina kitra malagasy araka izany nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny ekipa pirenena Barea intsony kotra Roro taorian'ny faharesena nanoloana zareo Tunisiana omaly. Ity farany izay natsapany tsy fahombiazany teo amin'ny fitondrana ny ekipa pirenena ka anton'izao fametra-pialana izao fihetsika izay tokony alain'ireo tompony andraikitra ambony indrindra fa mpitondra fanjakana tahaka rehefa tsy mahomby ny fitantanana ny firenena hoy ny mpanao politika. Daniela Minorso. Fitaratra eto amin'ny firenena ary midika ho fananana etika ny fanapa-kevitra noraisy ny mpanazatra Coach Roro taorian'ny faharesen'ny ekipa pirenena malagasy Barea omaly tamin'ny saronony telo nanoloana ny ekipa pirenena Tunisia. Ny fandraisana fanapa-kevitra tahaka ireny izay tsy mbola fahita firy teto amin'ny firenena ka tokony akan'ireo tompony andraikitra ambony lesona indrindra fa ny mpitondra fanjakana rehefa hita fa tsy nahomby ny fitantanana ny firenena. Olana eto amintsika tsy mahatsapa tena fa manilika andraikitra any amin'ny hafatrany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Tsy dia tsy mahazatra antsika gasy aloha izy satria zany aloha zavatra positif zany zatatsika hoe profo fananana etika zany amina toeram-boninahitra ambony tahaka an'ireny ka raha ohatra ka ataontsika hoe ampiharina na ataontsika hoe anaovana ataontsika hoe jery akaiky makasika ny fitantanana ny raharam-pirenena zany dia anisan'ny lesoka reny ary koa tokony leçon attiré ho an'ny mpitondra rehefa misy tsy fahombiazana na amina fanapahan-kevitra zany na amina fitantanana programme anankiray fa indrindrindrindra raha misy ataontsika hoe fanapahan-kevitra politika raisy ny mpitondra dia mazava ho azy tsy olona ry amin'ny jiramary no asianao manana fa ianao mpitondra mihitsy ny tokony manapa-kevitra hoe rehefa tsy zakako le izy na tsy nety ny vokatra azo tamina fanapahan-kevitra anankiray dia fomba fanao zany no mametra-pialana satria zay ny atao hoe éthique du pouvoir ka io zao hoe anjaratsika no mieritreritra tsy voatery mpitondra ihany fa na ho anay aty amin'ny herin'ny fanoherana koa ny opposition anisan'ny leçon attiré zany raha misy échec na décision anankiray dia anjara mpitondra no mandray fanapahan-kevitra zay mifanaraka amina éthique du pouvoir averindray mandeha zany no lalantsaina ataoko hoe anisan'ny tsara indrindra tokony ho alain-tahaka zany. Ahafahana manatsara ny tontolon'ny baolina kitra sy ahafahana mampivoatra ny voka-dalao an'i Madagasikara tokony hojerena manokana ny fomba fitantanana ny fédération na ho hiatrany ny fanazavana. Fanapahan-kevitra raisiny FMF
dia ataoko hoe mifonofono fanapaha-kevitra politika ilay izy satria tsy ao anatin'ny fahalalahana tanteraka ny FMF no mandray fanapaha-kevitra na ny fomba fisafidianana ny ekipa zany na ny fomba fisafidianana no mpanazatra zany indrindra no mahatonga anay mametraka hoe matoa ny fédération amina firenena hafa afaka mampivoatra ny ataoko hoe ny vokatra azo ny mpilalao maro samihafa raha ataontsika hoe aty an'Afrika fotsiny tiako resana zany dia nipetraka atao anatin'ny fahalalahana tanteraka zany ny fédération anankiray zay ary nipetraka ho mpanamora ny fanjakana zay natonga an'ireny fahombiazana maro samihafa ka anjaratsika no mandray lesona satria fantatsika tsara fa ny aina ataontsika hoe crise sociale maro samihafa na ny joueur na ny ataontsika hoe mpanazatra na ny fédération tanatiny reny fepotona nafahatsika nanao ny fifaninanana na atao anatiny zany na ny tany ivelany mipetraka amin'izao fotoana ny fanontaniana manoloana ireny fihetsika nataony coach Roro ireny mety ametra-pialana tahaka ireny ihany koa ve ny tompony andraikitra eto amintsika manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny vidim-piainana tsy mitsahamiakatra ny jiro tapaka ny rano tsy mandeha ny tsy fandriampalimana manao ny atony tsy ivina ny mpanazatra mpanampin'ny coach Roro no hitondra vonjimaika ny Bariny Madagasikara amin'ny lalao ifandonana amin'ny ekipam-pirenen'ny Komoro izay ho tanterana ny alatsinainy 12 Novambra ho avy izao ho an'ny Komoro raha tsy misy ny fiovana. Dia izay koa no entintsika amin'ny sendra vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Fun Quiz! Passe le quiz et gagne tout de suite. Rends-toi sur l'appli Thelma et moi et tente de remporter des SMS ou des mégas. Télécharge vite l'appli sur App Store et Play Store. Avec Thelma et moi, joue et gagne tous les jours. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be a. Malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba-tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao. Mandroatra be, mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia, karo. Vaolina vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, vaolina nampiasaina. November miaraka balika savon promana hatramin'ny 30 novembre raha mividy kit wow 60 anao dia lasta 30 000 ariary monja nipetra-bola voalohany ventilateur solar fan 30 000 ariary monja nipetra-bola voalohany vitsivitsy ihany fa azatara tonga vaingana eny amin'ny Thelma Shop sy le mpaninjara balika.
eo ambany fiahina andriamatofolon'ny républicaine Madagascar Andry Rajoelina sy andriamatopo prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Christian Tsay, ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana, ny ofisy pirenenan'ny fizahan-tany eto Madagasikara ary ny if toeram-pirenenan'ny asa tanana malagasy dia manolotra antsika ny tsenabe ny fizahan-tany, andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenabe ny asa tanana izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faha 2 ary 3 novambra 2024 mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahan-tany sy mpanao asa tanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny 3 andro. Andao izahan'ny Madagasikara, andao anjifa ny vita malagasy. Tsy misy vidibidirany mpiara-miasa projet PIC. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! November, suis la lumière et chope les super promos. Des deals de folie sur tous les produits. Et en plus, t'as des méga en bonus. Qu'est-ce que t'attends? Rends-toi en Telma Shop et sur Zuma.mg. Mamelona ny araba hatrany tonga kilasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ala ity. Isan-tarantsika izay efa manomboka miparitaka eto andrenivohitra indrindra ny amin'ireo faritra iva amin'izao fotoana ny aretin-koditra lagaly. Tranga izay ilaina fandraisana andraikitra aingana indrindra mialohan'ny hidirana amin'ny fotoam-pahavaratra hoy ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity. Daniela Minorso. Vokatry ny fahalotony eto andrenivohitra efa manomboka miparitaka manerana ireo faritra iva amin'izao fotoana ilay aretin-koditra lagaly. Ity aretin-koditra ity izay isan'ny aretina mora miparitaka amin'ny alalan'ny fifampikasoana raha tsy misy ny fitandremana hoy ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Maloto Antananarivo na ny rivotra iainana na ny fiarahamonina mihitsy na ny rano izay hita ihany koa izay manahirana antsika dia nitsapa ihany koa amin'ilay hoe maloto dia be dia be ny aretin-koditra. Misy tokoa ilay aretina izay aingam findra dia ny karazana lagaly kanefa za mbola tsy hiteny hoe misy tokoa ve le valana aretina fa maro no hita teto amin'ity faritra ity dia mino aho fa mety hitovitovy amin'izay ihany eny amin'ny faritra iva rehetra satria raha mahita hoy raha ny fantrana sy ny fahasaranan'ny olona. Isana ahitana tranga mikasika ity aretin-koditra lagaly ity ny teny Andavamamba Bilany be raha ny fanadiadiana natao teny an-toerana androany. Mangidihidy somary misy rano miangona kely ny hoditry ny olona iray voan'ity aretin-koditra ity hoy Priska izay isan'ny voan'ny aretina raha ny fitarainana. Sahatsambotsiny rano kely io dia vaky le izy dia nitatra an'io fa tsy fantatra mihitsy iny. Ie fa 7 volana. Ie betsaka. Zanako zao anankitelo fo daholo dia zanaka zananay anankiroa fo. Kizy eny an-tanànako feno an'itony. Tany amin'ny dokotera dia hoe lagaly dia avy indray aniva dokotera tsy mety sitsana mihitsy le izy. Avy indray hoe farasisa indray dia tsy netiko dokotera tsy fa nitsabotsaboiko teny fotsiny. Ampandoko foana fotsiny izy dia izay no namainana azy. Ho avy izao ny fahavaratra mila mandray andraikitra aingana amin'ny fanadiovana ny tanàna ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny. Ny fotoan'ny fahavaratra sy hafanana tahaka izao izay isan'ny mampirongatra be ity aretin-koditra ity.
La fomba vao hafa i Adèle Sadala indray no tale général vaovao eo anivony Vivo Énergie Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tanjona ho ny tale général vaovao ny ametraka ny Vivo Énergie ho isantsangany amin'ny sihatry ny angovo eto amintsika ankehitriny. Ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale général vaovao sy ny teo aloha izay natao tamin'ny fomba ofisialy omaly fa 14 ny volana Novambra. Taona izao no nitantanany tele général teo aloha Mondarabosha ny Vivo Énergie Madagasikara. Maro ireo asa vitana amin'ny lafiny toe-karena izany na amin'ireo asa sosialy ataon'ny vondrona. Isa mampiavaka ny Vivo Énergie Madagasikara amin'ny mampisehatra amin'ny angovo azy ireo ny fiarovana ireo mpiasa eo amin'ny mpanatanterahana ny asany sy ny fiahina ny lafiny mahaolona nandritra izay taona maro izay raha ny fanazavana. Quand même presque 6 ans, il était temps de faire passer le flambeau. Efa ho eny taona izay, fotoana izao amindrana ny fitantanana amin'izay. Voninahitra ho ay ny ampafantatra anareo any Andriamatoa Adèle Sadala, izay tale général vaovaon'ny Vivo Énergie eto Madagasikara, mijanona hatrany amin'ny vondronao, miaraka amin'ireo marika Shell sy ny Engen aty Afrika. Mino aho fa hanohy ireo asa rehetra efa vita, ary hanamafy ireo vinan'ny orinasa sy ny lanjany, ary tanjona amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara ny tenany. Isaorakeny toy ny ireo mpandray anjara rehetra, ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta rehetra. Tafiditra anatin'izany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Nandritra izay 5 taona izay, niara-niasa izahay, na inona ny fifampiresahana sy fifanarahana izay natao niaraka, ho an'ny malagasy hatrany ny anton'izany fifampiresahana izany. C'est le peuple malagasy qui était au cœur de nos discussions. Tanjona apetraka trano ny tale général vaovao Adèle Sadala ny itazomana ny maha-orinasa sangany eto amin'ny firenena ny Vivo Énergie Madagasikara. Ny tenany izay efa nisehatra nandritra ny 20 taona mahery aty amin'ny kantinanta afrikana eo anivon'ny vondrona Vivo ary nampivoatra hatrany amin'ny 23 isa ireo tompon'anjara solika tao Kenya nanomboka tamin'ny taona 2020. Je suis là ce soir pour prendre le flambeau de DG. Tonga eto ao androany mba handray ny fitantanana amin'ny mahatale général ny Vivo Énergie Madagasikara izay iray amin'ireo orinasa sangany eto amin'ny firenena hanohy hatrany ny fampiroboroboana ny Vivo Énergie Madagasikara ny anjara asako miaraka amin'ireo tetika asa maro sy ny vina samihafa mba hamaly ny filan'ireo mpanjifa. Irona hatrany makany amin'ireo sarobidy amin'ny Vivo Énergie ny tanjonay miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy ny fanjakana malagasy izany amin'ny fanomezana paikady tsara. Fantatro fa betsaka ireo asa mafy miandry ahy ary efa mahazatra ahy ity sehatra ity. Voniny izahay sy ny ekipako ampiroborobo ny Vivo Énergie Madagasikara. Isaorako anareo ny fanohanana sy ny fatokisana izay napetraka reo tamiko mba hitantanana ity orinasa ity. Je vous remercie du soutien et de la confiance que vous m'avez témoigné pour diriger cette entreprise. Mivelatra manerana ny kantinanta afrikana ny Vivo Énergie mahery ny 703 isa ankehitriny ireo tompon'anjara solika Shell manerana ny firenena 20 aty Afrika. Mahatratra hatrany amin'ny 70 ireo tompon'anjara solika Shell raha ny eto Madagasikara. Ny Vivo Énergie izay mampiasa olona hatrany amin'ny 9 isa amin'ireo tolotra maro samihafa. Miakatra hatrany ny filan'ny mpanjifa amin'ny angovo raha ny eto an-toerana. Vonina hatrany sianamafy sy amaly izany filana izany eo anivon'ny Vivo Énergie raha ny fanazavana. Araka izany, tontosa tamin'ny fomba ofisialy omaly ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale général teo aloha Mondarabosha sy Adèle Sadala tale général vaovao eo anivon'ny Vivo. Miamafy amin'izao fotoana ny fitakin'ireo mpiasa eo anivon'ny commune Ivato mahakasika ny vola laina amin'ny karaman'izy ireo izay tokony isitrahana ny fitsaboana ny amin'ny amity izay tsy hita ny nandehanany ankehitriny. Eo ihany koa ny fitakina ny fandefasana ny vola tokony harotsaka amin'ny CNAPS. Nametraka sora-baveto fitakin'izany teny amin'ny commune-n'ireo mpiasa tamin'ity androany ity. Henri Florian. Niverina nanao fitokonana amin'ny ampahany indray tamin'ity androany ity ireo mpiasa eo anivon'ny commune Ivato. Ankoatra ny fitokonana sy ny fandehanana ny tompon'andraikitra manoloana ny fitakina izay efa nataony ireo volana lasa izay. Nametraka banderole izay mitaky ny androtsahana daholo ny CNAPS ho azy ireo sy ny famerenana amin'ny volany amit izay tsy narotsaky ny tompon'andraikitra ny commune any amin'ny ireto mpiasa ireto. Tsy miova ny fitakiana ireto mpiasa ireto raha ny fanazavana. Fitakina izay natombokay hatramin'ny voalohany hoe mila arotsaka ilay volan'ny CNAPS ho anareo izay tokony androtsaka an'izany
arotsay le volan-kinapsa fa mijaly loatra le piasan'ny commune sy mivoaka retirety dia ranomaso ny voany eto amin'ity commune vato ity misy efa niasa tao anatin'ny 3 taona dia rehefa miala eto amin'ity toerany ity sady tsy nandray volan-jaza tsy nandray ninninina fa dia miala maina dia mangataka ihany koa zay ny amerenana ny amity izany hoe tsy averina fotsy fa nisy vola izay efa niasorinareo tamin'ny karamanay dia mba haverenao aminay tompoko raha ohatra tsy vitanareo manao azy miandry teny mamy avy aminareo zay hoe hoarotsakay le volanareo zay fotsy hoarotsakay ny kinapsa dia ampy anay zay fa tsy filambaniny akory zay zavitahana intsony ohatra ny vahoaka ny vato hoe ivato mamiratra e tsy zantsony le izy zao fa mila fiovana tsisy an'izany hoe vato mamiratra zantsony omena karatany daholy tsy zantsony tompoko azavitahana tsony vahoaka amin'izao dia azavitahana ohatran'izany akoa zay tsy hita hoe nankaiza ny vola nalaina tamin'ny karamin'ireo mpiasa tokony isitrahany ny lafiny fitsaboana any amin'ny emita sy ny vola tokony narotsaka any amin'ny knaps nandritra ny 9 taona izay araka ny fitaranan'ireo mpiasa eo anivon'ny komina Ivato amin'izao fotoana izao fandrahonina sy ny faneriterenana no mahazo ireto mpiasa ireto raha toka manontany ny nalehany io vola io raha ny fanazavana efa nisy raha toy ny didy avy amin'ny fitsarana manery ny bentarana teo aloha nandrotsaka izany vola izany fa notsontsony avy ny atrany marina moa fa hatramin'izay zay tsy dia afaka ny teny loatra fa mena raha matahora foana ampitahorina daholo amin'ny fomba rehetrarehetra oroana tsy te hiasa ntsony anga efa namena asy nareo fa ominina indray ny tediavinareo atony hoe misy an'izany efa bolana tsy mandray karama zany dia tsy mandray karama mihitsy fa hoe ampidirina fixe dia miditra fixe le olona dia matomomboka ny efa bolana zavatra efa nisy tato amin'ity commune ity zany misy didy avy any fitsarana ity nanery mibeny tanàna mba handrotsaka n'io vola knapsa io ao amin'ny kitapom-bolan'ny knapsa ary ny amity izay tsy maintsy hositrahan'ny mpiasa kanefa tsy nisy nandrotsaka izany dia amin'izao mbola misy ihany no manao adiny be sandry manao belo ihany mbola mijesoa ihany hoe mbola iza ihany no za tsy mety zany tompoko tsy mendrika zany fomba efa tsy mety tsony zany fa tokony vaina ho an'ny komina Ivato manokana manodidina ny 400 mahery ireo mpiasa mampiodina ity komina ity izay manao antsoavo makasika an'izy tokony hositrahana izy ireo izao iarany antsonjay sy ny fandrahonana avokoa ireo izay samy teny sy mamaky-pantsilana izao fahorian'ny mpiasa izao ka ireo sony tena vitsivitsy no samy miseho sy mijoro misy olo tena ireo mpiasa ireto raha ny fanazavana iatrehana ny ambana sy ny afiahina ara-tsakafo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anolotra tetikasa miisa roa mihoatra ny $2.20 tapitrisa ny vahoaka Amerikana amin'ny alalan'ny tetikasa USAID faritra atsimo sy atsimo atsinanany Madagasikara no isitraka ireo tetikasa goavana miisa roa ireo ka eto Andriatsilava vikina sy harea io no anaran'ireo tetikasa ho tanterahany sampandraraha Amerikana misahana ny fampandrosoana na ny USAID anapina tokatrano miisa 4.9 alina any atsimo sy atsimo atsinanany Madagasikara ho afaka hiatrika ireo ambana sy anatsara ny fiainara-tsakafony fiarah-miasa ny fikambanana eto an-toerana sy avy any ivelany tareny CNFA no anatanteraka ny tetikasa vikina any amin'ny faritra atsimo atsinanana ary andrakotra ny farafangana sy vangain-drano ny tetikasa harea indray dia hiasa any Ambosary atsimo Ambovombe Antanimorantsimo Tsiombe ary Belo ka ny Catholic Relief Service no mitarika ny vondrona anatanteraka izany tombananao 5.7 tsiray tapitrisa ireo ponina hiarany tsy fanjari-tsakafo amin'ireo faritra roa ireo mandritra ny vanim-potoan'ny maitsoahitra amin'ny taona ho avy rehefa mifarana ireo tetikasa ireo amin'ny taona 2024 dia tokony ho afaka hiatrika ny vokatry ny loza voajanahary noho ny fiovan'ny toetrandro ireo tokatrano miisa 4.9 alina izay nisitraka izany ary anana ampivelomana maritra kokoa sy tolotra arabola tsaratsara kokoa nandritra ny fiaonany tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no nanaovan'ny lefitry ny mpandrindra ny USAID misahana ny Afrika io fanambarana io nambarany fa hatramin'ny taona 470 ny gouvernemanta Amerikana tamin'ny alalan'ny USAID dia lohalaharana tamin'ny ezaka fampandrosoana sy fitondrana fanampiana noho ny amehana ho an'ny Madagasikara dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety manohy ny fanafihan'ny tafika israeliana ary isan'ny potika tamin'izany ny toerana isan'ny be olona atao Beirut any Liban araka ny nambaram-pitaritafika omaly ny tobo famarany Hezbollah no kendren'izy ireo hopitehana saingy zao ny hitatra tamin'ny sivily zao mitombatra araka izany ny taremarika ireo namony ainy vokatry ny ady any an-toerana izay efa mananika ny 3 arivo amin'izao fotoana izao tsy mbola ho atoato ny farana ny ady na eo aza ny antso fitonina samihafa
fantatra zao fa faritra maro no namoahany fanjakana israelianina filazana ny amin'ny alaniny sivily fa iroso amin'ny fanafiana sy ny fidaroana bomby izy ireo ankehitriny. Dia izay ihany koa no entintsika manakantona ny fampalalam-baovao amin'ity ality mbola maro ny fandarana hoentina aminao arian'izao fampalalam-baovao zao santionan'izay ny fandarana manokana iarana amin'ny kandida be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina. Eo ihany koa ny fandarana Ankitsipo iarana amin'ny Augustin Andriamananoro, filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo sy Mamy Arabendrina. Solombavam-bahoaka Atima voafito tao amin'ny distrika Nambohidratrimo fandaran'izay anasananao avokoa amin'ity ality. Mandrapitafa ho manaraka indray ary tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmo Andes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmo Andes a présenté ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.